Hofanetsiketsehana ireo mpikambana manerana ny nosy dia miezaka mitety ireo klioba 13 manerana ny nosy ny filohan'ny Union sur Optimiste International Club de Madagascar. Mandritra izany no isiany fifanankalozam-baovao sy ibanjinana ny ho avy ny fikambanana. Satria rehefa ohatra ka misy ny fivoriam-be izay ataonay ohatra any amin'ny volana May ano any, tsy afaka mifampiresaka mifanakalo hevitra amin'ny membre tsirairay izay. Akaikikaiky kokoa zany ny fifampiresahana na ny olana misy ao amin'ny club dia miara-mitady ny vahaolana na koa amin'ilay hoe mitondra ny vaovao avy any amin'ny foibenay izay any Genève izahay dia rehefa avy eo moa zany mijery ny zava-misy ao amin'ilay club. Fanohizana ny asa fanampiana ny mpiarabelona no imasoa ny klioba eto Toliara. Mazava ho azy moa fa ny asa fanampiana ataonay dia toy ny asa ataonay isan'andro dia manohy izay ny asa mikasika ny civisme eto an-tampon-tanàna Toliara. Manarakaraka an'izay izahay manao ny asa fataonay isan'andro izay manampy ny zaza sahira na zaza semba na toy ny akany fanantenana akany fanovozan-tsoa sy sisa. Tsy ahivina fa manana mpikambana 7 sy 900 manerana ny nosy ny fikambanana Sur Optimiste International Club de Madagascar.